Ny lohahevitra no adiadintsika tamin'ity herinandro ity dia momba ny asan'ny tanora. Miasa ve ianao? Ie, efa miasa. Ie, efa miasa? Za zao sady miasa no mianatra. Ie, miasa. Miasa ka. Ino tompo? Miasa tompo. Miasa ka. Miasa tompo. Mbola? Mbola tsy miasa. Tsy mbola miasa zany. Sy mbola miasa. Mbola tsy miasa. Mbola tsy miasa. Mbola tsy miasa zany fa mbola mianatra. Mbola tsy miasa fa mbola mianatra. Mbola tsy miasa aloha am'izao. Mbola tsy miasa. Tsy miasa? Mbola tsy miasa tompo. Tsy miasa. Tsy miasa. Miasa tena sa mandray karamisam-bolana? Inona no antony? Mandray karamisam-bolana amin'ny orinasa. Karamisam-bolana satria zany mba manampy ray aman-dreniko zany amin'le satria amin'izao zany ny fiainana efa sarotra dia mba hoe fanampiana zany. Mandray karamisam-bolana tompoko. Ny antony zany hitanao amin'le andavanao fatrano, ny écolage. Fiainana andavanandro iny zany momba ny sakafo zany. Miasa tena tompoko satria izay hitako mapitipity kokoa an'le fiainako. Miasa amin'ny orinasa sady miasa tena. Ny amin'ny orinasa zany mba misy anteherako. Fa raha miasa tena dia za ihany miantoka anahako. Miasa tena sa miasa amin'ny orinasa no mety aminao? Inona no antony? Miasa tena no mety amiko satria hitako kokoa hoe any no ahazoana vola kokoa afaka mandeha amin'ny toerana iasana maromaro amin'ny zavatra atao. Raha amiko aloha mety amiko dia miasa tena satria ny antony fotoana tokony hoe zany hoe mba hametehanana fotoana anaovako zavatra ankoatran'ny asa zay tena fika ho anahy zany. Amiko manokana zany aleo miasa tena satria efa be da be ny olona hoe mivoaka amin'ny université maro. Raha ny fahitako manokana ohatra be da be konkoa ny chômage amin'izao, ny taux de chômage angambana efa ambony be dia aleoko miasa tena. Araka ny hevitrao, ohatrinona ny karama farany tokony ho izy ahafahana manao tahiry? 400 000 ariary minimum zany mba ahafahany manana ambom-bava. 700 000 na 800 000. Tokony tele tsara ariary mihitsy zany ny tena marina ho an'ny olona tsirairay avy. 400 000 ariary ihany. Tokony eo amin'ny 100 000 francs par jour miditra amin'olona anankiray. Tokony ho izy ohatran'izay zany zao mamelona le mazanaka tokony ho an'ny farafaratra zany le ray alina isan'andro. 1 million karama. 500 000 francs. Araka ny hevitrao, ohatrinona ny karama farany ambany tokony ho izy ahafahana mivelona? 2 millions isam-bolana. Eo amin'ny million eo na 1,5 million. Mety hoe 3 millions FMJ. Tokony eo amin'ny roa isam-bolana. Tokony eo amin'ny 100 000 ariary na 500 000 francs. Eo amin'ny 1 ariary, 600 000 ariary. Eo amin'ny 100 000 ariary eo ngambany. Eo amin'ny 3 million eo angambany. Eo amin'ny 1 million eo. Farany ambany tokony 1 million eo. Kama eo amin'ny Eto amintsika dia ambany tokoa sanam-bola fa tokony hoe eo amin'ny 1,5 million eo zany ny karama farafa. Amin'ny 75 000 eo isan'andro. 700 000 francs. 400 000 ariary. Inona ny vahaolana amin'ny tsy fananan'ny tanora asa raha ny hevitrao? Raha ohatra hoe misy kakazo davilana na tiala dia rako zareo mbo hanana zareo vola. Tokony naovina formation ireo tanora mbola tsy navita fianarana dia hananganana orinasa zareo. Ny fanjakana zany tokony miezaka mampiroborobo ny ara-indestria eto amintsika ho an'le ankizy nianatra ireny satria raha nianatra ary zareo ka tsy misy miasa dia tsisy dikany zany. Dia ho an'le olona le tsy nianatra ireny indray tokony ampiany zareo, mihaino zareo formation zareo dia avy eo zareo mihaino zareo asa mifanaraka amin'le formation nataony. Misy ireo olona efa manana diplôma efa ambony efa tafita dia misy ireo mbola ambany dia le ambany tokony formena aloha mba haizan'izy ireo miasa.